Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. indray mandeha dia nisy lehilahy anankiray mpanan-karena be satria lehibe ny banky tao amin'ny tanàna anankiray nisy azy izy. Mahatehidera tokoa ny toetra n'ity lehilahy ity satria nahalala tanàna tamin'ny fiaintrana sy izay azo pasahiranana izy ary nandany vola be tokoa ho an'ireo mahantra tsy manam-piahy. Indray hariva dia niantso azy ny mpitandrina tao an-tanàna mba hiaraka aminy hamonjy lehilahy mahantra anankiray namono tena. Mpanao kiraro no asan'ity lehilahy namono tena ity. Teo akaikin'ilay trano soan'ilay mpanan-karena no nisy ny trano bongo fiasany sy fonenan'ilay mahantra. Raha vao niditra tao amin'io trano bongo io ilay mpitandrina sy ilay lehilahy mpanan-karena dia nahita n'ilay mpanao kiraro nidaboka teo am-parafara. Voadidy ny tendany ary mbola teny an-tanany ihany ny antso maranitra namono ny tena. Nitomanina ny didina azy ny vady aman-janany. Inona re ny anton'izao famonoantena izao e? Hoy ny mpamangy tamin'ny vehivavy tompo-trano. Tsy nahatantany fahoriana izy tompoko, hoy raha vehivavy. Andro maromaro izao no tsy nanako hoanina intsony izay menakavy. Mamono tena miasa andro ao manalina izy, nefa maro ny olona mitrosa sy tsy manome ny karamany. Androany dia nandeha nitaky ny trosany tany amin'ny fianakaviana mpanan-karena anankiray izy, nefa tsy nahatratra olona tao. Reraka dia reraka izy, nona ary tsy zaka ny jery anay vady aman-janany tsy manan-kohanina koa dia nalaony namono tena. Rehefa avy nanome vola sy sakafo an'ireo olo-mahantra tonga mpitondra tena sy kambody tsy satry, ilay lehilahy mpanan-karena dia lasa nody. Rehefa tonga tany an-tranony izy dia nanokatra ny vata sarian'ny latabatra fiasany, ka nijery ny taratasy milaza ny trosan'olona taminy. Ny trosa lehibe dia efa voalohany avokoa, fa ny trosa madinidinika kosa tsy nahoany firy, toy ny vidy jiramamy, vidin-dronono sy ny sisa, ka tsy mbola voaloha izany. Tamin'izay indrindra no nahitany fa tsy mbola voalohany koa ny karaman'ilay mpanao kiraro mahantra izay nanamboatra ny kiraron-janany. Io trosa tsy voaloha io no nahatonga ilay mpanao kiraro hamoy fosy hamono tena. Zava-madinika tsy nampoziko iny ity trosa kely ity hoy izy. Kanjo zava-dehibe nahatonga ny fahafatesan'iny olo mahantra iny. Eny, azo lazaina ho tsinotsinona ny vola be lany antranany mahantra no io trosa kely nahatonga famoizam-posy fahafatesana io. Matetika tokoa dia ny trosa lehibe ihany ny tsaroan'ny olona ary kelezany aina fatratra ny amerin'izany. Fa reny trosa kely na karama kely izay ny sahiranan'ny olo mahantra ireny, toa tsy dia rarahin'ny olona firy. Tsarovy anefa fa zava-dehibe tokoa ny fandoavanao miaraka amin'izay ny trosa na ny volany ireny mpiasa mahantra izay no karamainao ireny, satria miankina amin'izy ireny eny ny fitafiany sy ny sakafony isan'andro e. Arak'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 3:9 manao hoe: aza manao ny namana hoe mandehana ka avy indray, fa raha ampitso no omeko, kanefa manana ihany ianao. Yavunampu Eareaku Masulu ifiti Panetetenare Fayeti maha Oampiana rua Izabukuru Ejarati suru
oampianaroa ahayanome fa etiatena tivolaharena befiantrana fanay mandoraka izara fiti tuani Kristi Yavunampu reareaku basulu ifiti fanetetenabe faeti maha oampianarua izarukuvulu petaratisulu ambasadora oampianaroa umalemi fanay famaherivay kiaramiteny tsilaite fanimana fanay mahatokisisay filamatratrany tsimbabe aiai Yavunampu reareaku basulu ifiti fanetetenabe faeti maha oampianarua izarukuvulu petaratisulu Yavunampu reareaku basulu ifiti fanetetenabe faeti maha oampianarua izarukuvulu petaratisulu alasaro ny faminanin'ny baiboly alasaro ny faminanin'ny baiboly fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feo ny fanantenana ho anao misaotranao manaraka tsy tapaka ity famelabelarana alasaro ny faminaniana ao baiboly ity fandarana manokana izy ity izay mandeha maneran-tany amin'ny fitem-pirenena be dehibe tokoa ary tombontsoanao ny mandray anjara amin'ny fanarahana an'izany miarabanao ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa ho anao izay vao izao no manaraka ity famelabelarana ity
dia azonao atao ny maka ireo famelabelarana rehetra na lefa teto amin'ny alalan'ireto roy na adresy ireto: feofanantenana.org, feofanantenana.org, mitambatra le feo fanantenana, na awr.org, zay koa ahafanao mahazo azy, awr.org. Raha ijery azy amin'ny Facebook ianao a, dia ity ny adresy ao amin'ny pejy Facebook: feo fanantenana. hitanao ao avokoa ireo fandarana rehetra nandeha hatramin'izay. Ho antsika izay tsy tia handany mega betsaka amin'ny fianoana amin'ny alalan'ny page Facebook, dia azoko antoka fa ho mora aminao ny maka ny fandarana avy dia manao téléchargement zany a, zay vao miaino dia ho mora dia mora ny crédit izay hovidinao ahafahanao miaino isan-kerinandro. Ao amin'ny Facebook ihany a, ity no anarany: feo fanantenana, zay fotsiny, feo fanantenana. Rehefa tafiditra ao ianao a, dia manoratra fotsiny hoe te hiaino ny fandarana alasaron'ny faminaniana, dia manaraka fotsiny zay lazainy eo ambany ianao dia afaka miaino soamatsara. Ary eto zahay dia maneho fankasitrahana tanteraka anareo rehetra izay nandefa hafatra fangatahana samihafa, fangatahana vavaka, fanazavana, fanehoana fankasitrahana, zany daholo ny ankamaroany. Tia ampahery antsika manokana izay fa tena misy ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, ary tsy miovy izy, fa rehefa tena miresaka aminy amin'ny fototsotra ianao dia miaino anao izy. Tsy ilana resaka lavabe ny resaka tao aminy, fa resaka tao amin'ny fo, amin'ny fanetretena tsy amboamboarina. Azonao atao ny manao an'izany mangina, fa mamaky ny eo am-ponao izy ary mamaly ianao arak'izany. Hanaraka fijoroano vavolombelona anankiray isika, tantara tena misy izay tena anisany nampahery ahy ary hinoko fa hampahery anao. Milohan'izay dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy reto izay miaraka mianatra ny teninao amin'ny alalan'ity alasaron'ny faminanianao amin'ny Baiboly ity. Mamelany elokay, diovy zahay, amboary ny fiainanay omendrika an'izany fiainany lanitra izany. Mitahiry eto mpiaino rehetra ireto, mitahiry azy tsirairay avy. Ampio izy ireo mba nao fanandramana amin'ny fifandraisana aminao, ka hiresaka aminao ny amin'ny olana izay mahazo azy, ary hatoky anao amin'ny fondotsotra fa afaka mamahany izany ianao, afaka mitahy azy ianao. Hiaraka hianatra ny teninao indray zahay, mangataka ny fanazavan-tsaina avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nisy mosary tany amin'ny faritra atsimon'ny Angola tany amin'ny taona 1770 ka hatrany amin'ny taona 1770 tany ho any. Ary niaran'izany koa ny membre adventiste nipetraka tao amin'ny campus na foibe anankiray any fiangonana adventiste any amin'ny toerana antsoina hoe Namba. Misy fiangonana ao, misy mpiasa mipetraka koa ao. Dia nivavaka izy ireo mba homen'Andriamanitra sakafo, satria tsy noho ny akamonana na tonga an'izy ireo tsy mahita sakafo, fa ny mosary izay niatra teo amin'ny tany. Dia nivaly tokoa nivavaka, satria nandatsaka mana tao amin'ny toerana honenan'izy ireo io ara-baky teny isan'andro Andriamanitra mandra-patapitry ny mosary. Mana izay inoany izy ireo fa tena mitovy amin'ny mana nomeny ny zanak'Israely fahiny, satria ny tsirony dia toy ny tantely sy ronono mifangaro amin'ny mofo, tena antonony tsara, ny amaminy ary matehinana foana, olay namako izay ny tantara tamiko. Rehefa tapitra ny mosary dia mbola nitoy foana mandrakandroany ny fandatsahan'Andriamanitra mana ao amin'io campus adventiste io isaky ny alarobia sy ny zoma. Azo totoina le izy rehefa maina dia azo anaovana mofo. Maro ireo namana mpiara-miasa any Afrika no efa nandeha tany ary
nanandrana ny hinana fa dia mitovy avokoa ny zavatra nolazain'izy ireo fa tena tsara ilay mana hafa dia hafa mihitsy ny tsirony. Nandeha nitsidika an'izany toerana mbola hahitana mana izany ny namana mpiara-miasa aminay antsoina hoe Noël Sibanda izay taleny Centre de Média Adventiste ny Cape Town sady taleny fifandraisana eo anivon'ny diviziona na ny foibe ny fiangonana Adventiste aty amin'ny faritra Afrika Atsimo sy ny ranomasimbe Indiana. Nakasary sy nihinana an'izany mihitsy izy mba ahitan'ny olona fa tena misy izany fisehon-javatra izany. Izany toe-javatra izany dia milaza amintsika fa manome porofo be dehibe antsika hatrany Andriamanitra fa tsy miova izy ary mbola eo hatrany fa tsy lavitra akory fa isika no niova. Tsy mandangy izy fa izay tena mangataka aminy amin'ny fony sy amin'ny fanetretena tanteraka dia azo nomena valiny amin'ny fotoana mahamety azy indrindra. Azotsika miatrana fitokisana tanteraka izy. Ka raha manohy izao fiarah-mianatra izao isika izay enohina maneran-tany amin'ny tenim-pirenena samihafa ary renao amin'ny teny malagasy dia araraoty ny fahafahana manatsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny fahalalana azy. Misy amintsika manao hoe ilaina daholo ve ny fahalalana an'izany rehetrarehetra izany rehefa tian'i Jesosy fotsiny azy sy mino azy dia efa ampy izay. Raha tena tianao dia tianao fantatra daholo mikasika an'ilay tianao ny afatra nalefany manodidina n'izany fihevindrainy amin'ny raolanitra izany. Rovina izy no tonga ahoana ny fomba hatongavany laza izy fa misy fitaka inona ny mety ho fitaka. Tianao daholo ny hafantatra ny rehetrarehetra momba n'ilay tianao. Eny ary ho toizantsika ny lesona izay efa nirahantsika nianatra teo aloha mikasika an'ireo toe-javatra hitranga aorianany fiverenan'i Jesosy. Izany hoe rehefa tafakatra soamatsara ny an-danitra ireo voavitra ary miandry ao am-pasana ny olona izay tsy nitsangana tamin'ny maty satria tsy nandray famonjena dia inona ny zavatra hitranga aorianan'izay? Ahoana ny amin'ilay afobe lazaina ao amin'ny Baiboly? Afobe ve le isa inona? Amin'ny akabiazan'ny fiteny ny Baiboly dia mamerimberina ny amin'io faria afo sy ny famaizana any Satana miaraka amin'ireo olona izay tsy mety niala taminy. 15 no anonan'i Jesosy ny hoe faria afo ao amin'ny Apokalipsy ary fantatry Jaona fa tsy angano izany fa izany ny fomba ampiasain'Andriamanitra hamafana ny fahotana mandrakizay. Rehefa avy mamaky ny Apokalipsy toko 20 fa folo ny olona dia maro no miasa saina hoe hijaly andromanalina mandrakizay izany ny olona overy ary mampametra-panontaniana momba ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitsarany izany ny toetrany mihitsy izany hoe fampijaliana mandrakizay izany. Ampijaliana mandrakizay tokoa ve ny ratsy fanahy na dia atao hoe ratsy sy betsaka toinona aza ny fahotana? Moa ve ireo mpanota efa nodimandry 3 taona lasa ho ampijaliana mihoatra ny 3 taona koa no ireo nodimandry voaingana? Ary moa ve samy overy no ny fahotana mitovy izy rehetra? Fanontaniana mifahamaofao ao anatin'ireo fampianarana samihafa mandehandeha maneran-tany izany. Aleo ny Baiboly ihany no hamaly satria tao anatin'ny Baiboly angenina hitanan'izany fa tsy tany amin'ny boky hafa. Inona ny marina ara-Baiboly? Ahoana no ahafan'Andriamanitra manafoana ny fahotana raha mbola ampijaliana velona ny hoan'ny mpanota ka hodorana anaty afo mandrakizay? Raha oviana no hampijaliana anaty afo ireo ratsy fanahy? Izao ny vakintsika eo amin'ny Petera 2:7. Petera 2:7. Dia fantatry ny tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin'ny fankam-panahy sy ny hitehirizany ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro farany. Raha oviana hoe amin'ny andro farany. Raha oviana moa ny andro ny fitsarana. Izao ny vakintsika eo amin'ny Jaona 2:7. Jaona 2:7. Izay mandaa ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Ka arak'izany
dia ilaiko ilainao ilaitsika ny mianatra tsara ny io teny io zany io tenin'andriamanitra io no teny vavolombelona zay rehefa tsy raisitsika dia hitsaranantsika. Ao amin'ny Matio 7:1-5 dia misy filazana ny amin'ny fahataperana zao tontolo zao. Matio 7:1-5 alaivo sary an-tsena kelany na isika olombelona efa simba ny faratsiny eto tany aza tsy eritreritra andefa olona ho any amponja raha tsy efa noelohina na notsaraina. Maika fa Jehovah tsy hanafainy olona izy raha tsy mifanatrika amin'ny fitsarany farany. Atao fantatry ny olona rehetra zay ho very fa tena rary ny fitsaran'Andriamanitra. Oreo olony raha ireo raha tsy fanahy efa maty no efa mikaraikona ny anaty fariafo ankehitriny, inona intsony no ilana fitsarana aminao avy? Efa ny rahantsika nianatra teto fa ireo raha tsy fanahy efa maty dia ho ampasany ihany, fa ho atsangana izy ireo amin'ny fifaran'ny arivo-taona ary hiatrika ny fanameloana azy. Ny Baiboly dia mamerimerina hatrany amin'ny 50 farafahakelany fa ny maty dia matory. Ho jerentsika ohatra ny eo amin'ny Danielina 12:2. Danielina 12:2 ary maro amin'izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no ifo, ka matory izy ireo fa tsy any anaty afobe akory. Ahoana hoy ny voalaza amin'ny Pitoroteny 5:7. Pitoroteny 5:7 fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na ino. Ka tsy misy fanahy mitsingevana makany an-danitra na voasarika ho any amin'ny afobe zany. Tsy ara-Baiboly zany. Zay voalaza amin'ny Joba 1:30 dia mazava tsara. Lazainy eo fa rehefa maty ny olona dia hoentina hoeny amin'ny tany fandevenana izy ka mbola hijanona ho ampasana. Mario fa ny olona marina sy ny ratsy fanahy dia handray fahamaliana samihafa. Zao ny voalaza amin'ny Romana 9:17. Romana 9:17 fahafatesana ny tambiny ota ary fiainana mandrakizay ny fameza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ka anjaran'ny olona no misafidy raha mbola hijanona ao anatin'ny fahotana izy fa tsy mety miala amin'izany dia fahafatesana mandrakizay ny miatra aminy. Fa raha mifidy ilay fanomeza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izy dia fiainana mandrakizay ny miandry azy. Saingy tsy misy filazana ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ho ampijaliana mandrakizay ny ratsy fanahy. Fa fahafatesana mandrakizay no raisiny zay tsy misy fananganana intsony. Araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy famaizana anaty afobe ho mandrakizay ny tambiny ota fa ny fandevonana no mandrakizay. Ny tsy mampitovy ny fahafatesana voalohany sy ny fahafatesana faharoa dia tsisy fananganana intsony ny fahafatesana faharoa fa tapitra hatreo. Isika rehetra dia mety handalo amin'ilay fahafatesana voalohany dia ho atsangana amin'ny maty ireo izay nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, fa ireo ratsy fanahy dia ho aringana mandrakizay. Ilatsaka avy any ambony ny afo handevona azy ireo, fa tsy araka ny fiheverany maro hoe misy afobe mirehitra anoany. Aleo ny Baiboly no hanome ny valiny. Zao ny voalaza amin'ny Apokalipsy 20:20. Ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Marobe ireo olona milaza fa ny fanahy dia tsy mety maty. Inona kosa no ambaran'Andriamanitra? Zao ny vakitsika eo amin'ny Ezekiela 17:20. Ezekiela 17:20. Ny fanahy zay manota no ho faty. Ny olona zay manota no ho faty. Mazava zany. Amin'ny fiafaran'ny arivo-taona dia hidina avy any an-danitra Jerosalema vaovao miaraka amin'ireo voavonjy ary hipetraka eo amin'ny tendrombohitra oliva. Araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra rehefa nianarantsika teto zany. Ireo ratsy fanahy rehetra koa dia atsangana, ary Satana no hitarika azy ireo hanafika ny tanàna ny seza fiandrianan'Andriamanitra aorianan'ny arivo-taona. Kanefa amin'ny fotoana izay amoriany Satana ny tafiny sy ny jeneraliny hanafika n'ilay tanàna masina no halatsaka avy tany an-danitra ny afo. Io no afo be voalaza ao amin'ny Baiboly fa handany ireo ratsy fanahy, handevona azy ireo. Zao ny vakitsika eo amin'ny Apokalipsy 20:7 averina ihany, ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Zay ny voalaza ara-Baiboly
rehefa levon'ny afo ireo mpanota dia ho foanatreo ny fisiny vantany vao misokatra ny fasan'ny ratsy fanahy dia ny afo avy any an-danitra no hatonga nyity tany ity ho lasa fariafo handevona tanteraka ireo olona izay tsy nanaiky ny famonjena natao azy miaraka amin'ny Satana sy ny anjeliny. Ny fahotana dia tsy hisy intsony mandrakizay. Tsy mahafoa Andriamanitra ka hampijaly ny ratsy fanahy ao anaty afo ankehitriny, tsy izany mihitsy. Ny ho ataony arak'izay voalaza ao amin'ny Petera 2:7-10, Petera 2:7-10 dia izao: ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra satria ho diovina ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Fa ry afo no andrakotra ny tany, hodorana avokoa ny zavatra rehetra izay fa simba ny fahotana teto, ho avaozina tanteraka ity tany ity. Zao ny vakintsika eo amin'ny Malaki 7:7. Malaki 7:7. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny priare rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivary, ka andoro azy ny andro izay ho avy ho Jehova tompony maro, ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany. Ireo rehetra izay ny fidy ny lalan-dratsy ny Satana dia ny kiribiby tsy mety hiala amin'izany dia ho lasa vodivary, ho lanin'ny afo. Io afo io no andany azy ireo. Ilay fandevonana nataon'ny afo dia ho zato isan-jato. Ny afo avy amin'i Jehova dia hiasa andringana ny ratsy fanahy, tsy hisy intsony. Raha tsy izany dia hitatra toy ny omamiadana ny fahotana, hanimba ny tontolo rehetra. Izay nge no antony hiantson'Andriamanitra antsika, tia hanafaka antsika amin'ny fahotana izy. Satria raha mifikitra amin'ny fahotana isika dia ho ringana miaraka amin'ilay fahotana. Jehova dia tsy hamela ny fahotana ho mandrakizay. Ary mario tsara fa raha mandrakizay ny fampijaliana dia midika izany fa ho mandrakizay koa izany ny fahotana. Hitantsika amin'izany ny fanolanan'ny Satana ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly. Raha tsy miverina ao amin'ny Baiboly ianao mamaky tsara dia tsy maintsy ho voafitaka. Ny planin'Andriamanitra dia ny anala tanteraka ny tontolon'ny faratsiana, ka amin'ny fanadiovan'ny afo dia ho ringana ny ratsy fanahy hatramin'ny fotony sy ny sampany. Satana ny fotony, ireo mpanaraka azy ny sampany. Tsisy mandrakizay ny ratsy. Zao ny vakintsika eo amin'ny Isaia 7:7-8. Isaia 7:7-8. Indro fa ho tahaka ny vodivary ireo, ho main'ny afo izy, ka tsy havonjy ny tenany amin'ny herin'ny lelafo akory. Tsy misy vaina afo hamindrona na afo hitaninana azy. Misy mantsy manany ihany hoe hitony vomangany amin'ny afo be. Tsisy hitononao vomangany. Tsy misy afaka andositra n'izany afo izany. Rehefa mainy zavatra rehetra dia tsisy vaina afo tavela intsony koa, fa lasa lavenina. Dia izay ny famindrapon'Andriamanitra, ho lasa ny afo. Ny voalaza ao Malaki 7:1-20. Malaki 7:1-20. Ary ho hitsakitsahinareo ny ratsy fanahy, fa ho lavenina eo ambany faladianareo izy amin'ny andro izay ho tendreko, hoy Jehova Tompony maro. Eny mamela hiato kely eto. Tsarovy mpiara-mianatra amiko, fa afaka misoroka an'izany rehetra izany ianao. Mbola azonao atao ny fidy ny lalan'Andriamanitra, ka hiditra ao amin'ny vavadin'ny tanàna. Tsy voaozona ho any amin'ny afo ianao ny fandevonan'ny afo, fa azonao atao ny fidy ny fiainana mandrakizay ankehitriny. Aza manamafy ny fonao, aza mifikitra amin'izay zavatra mety ho ny heverinao fa marina, kanefa noporofoy ny ten'Andriamanitra fa diso. Mety manana fahadisoana daholo sika, fa rehefa hita ny marina dia ny marina ny manafaka antsika amin'ny fanandevozan'ny fahadisoana. Hoy Davida mpanjaka ao amin'ny Salamo, Salamo 7:7-20. Salamo 7:7-20. Fa rehefa afaka kelikely dia tsy hisy ny ratsy fanahy, handinika ny fonenany ianao, fa tsy ho hita izy. Eo amin'ny 20. Fa ny ratsy fanahy haringana ary ny fahavalon'i Jehova ho tahaka ny voninahitry ny sa, ho levona izy, eny ho levoko setroka izy. Hitantsika amin'izany fa langa ary fahatsoa-kevitra finonompoana ny filazana fa miantso vonjy any anaty afobe anoany ny ratsy fanahy. Tsy ara-Baiboly izany. Ny Baiboly dia milaza fa lasa lavenina ary tsy ho hita intsony mandrakizay izy ireo, aoriana ny arivo-taona, tapitra hatreo mandrakizay.
misy indray milaza fa satana tsy ho levona zany zao voalaza ao amin'ny apokalipsy 20:10 apokalipsy 20:10 ary ny devoly zay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafo sy ny solofara zay misy ilay bibidisy ilay mpaminany sandoka koa. Inona marina no hanjoan'ny satana? Vakitsika ny ao amin'ny Ezekela 20:17 Ezekela 20:17 sy ny 17 noho ny abeny eloko ao zany hoe ny fahotanao tamin'ny tsy fahamarinany varotra ao dia izany no amoahako afo avy eo aminao handevonanao ary ataoko tonga lavenona eny ambonin'ny tany ianao ka ho levona satana arak'izany ho levony afo. Fahafatesana mandrakizay no tambony ota ry havana fa tsy fampijaliana mandrakizay samihafa izany. Tiana ratsy ny toetra an'Andriamanitra ny satana mba hahatonga antsika tsy hanompo azy ampitiavana fa atao atrazy sahalan'ny fatahorana biby masika kanefa tsy zany mihitsy ny Andriamanitsika. Zao ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:4 izay tsy tia dia tsy mba mahalala n'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Dia mbola miverina indray izay ao amin'ny 9:9 izy tsy miteny hoe toetra iray amin'ny toetra an'Andriamanitra ny fitiavana fa lazainy mihitsy hoe Andriamanitra mihitsy no fitiavana. Dieu est amour. Misy fampianarana izay milaza fa ny fanahin'ny matono dia tsy mety maty fa mijaly any ho any fotsiny satria nanota fa rehefa afaka ny falitony dia izay izy ireo vao tafiditra ny an-danitra. Mba lazao aho hoe aiza ho aiza amin'ny tenin'Andriamanitra re zany. Taiza ny andohany zany? Tany amin'ny taona 400 tany ho any ny kianja famonoan'olona naorin'ny Roma jentilisa dia nolovan'ny fiangonana Romanina taty aoriana ho fampiororoana ireo izay nijoro tamin'ny finoany ary nanohitra azy ireo satria tsy malala fa tsy ny Baiboly, sola scriptura, ry Lutera sy ny namany zany. Nanomboka hatreo dia roborobo ny toerana fampijaliana dia nilazaina fa ny fanahin'ny maty dia tsy maty fa mbola diovina anoano dia rehefa madio zay vao afaka miditra ny an-danitra. Tsy marina raha Baiboly avokoa zany ary zany rehetra zany mahatonga antsika mamporisika ny mpiara-mianatra hoe dinio ny tenin'Andriamanitra ary hamarino mazava tsara amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa zay renao eto. Dia misy koa olona sasany izay mino fa ny fandoavana vola araka ny rafim-piangonana sasany no heverin'izy ireo hanafaka azy amin'io afo. Lasa mivadika ho bizinesi gedabe ilay izy ary misy aza olona mamoaka boky mihitsy anohanana an'izany hevitra izany. Anisan'izany Jonathan Edwards namoaka boky mitondra ny lohateny hoe mpanota eo ampelantanan'Andriamanitra tezitra. Dia lazainy ao fa toy ny mpanao saribakolo ny Andriamanitra ary manana drafitra ho an'ny olombelona dia inony fa amin'ny fotoana rehetra dia mety handringana antsika izy rehefa tezitra. Amin'ny fomba mahatsiravina no ilazany fa Jehova dia miazona ny mpanota eo ambony lavaka misy delafo mirehitra ary andatsaka azy ireo any amin'ny fotoana tsy ampozina. Dia ho ihany izy hoe Andriamanitra dia miazona anao toy ny bibikely maharikoriko eo ambony fariafo. Mahakahalanao izy. Ary tena nalaza zany fampianarana izany tany amin'ny taona 1970 fonyisy pasteur tany Connecticut any États-Unis ary mbola ampiasainy zany amin'ny fianarana ara-pinoana akademika. Zany dia fotom-pampianarany devoly hatramin'ny ela ry havana ary natonga ireo mpanompo sampy ho tafiditra ao amin'ny fiangonana satria hitany fa ny tahotra dia fitaovana matanjaka ahafahana manentana ampitomboana fanatitra amin'ny alalan'ny fampianaran-diso momba ny famelan-keloka ary fiangonana maro no mameno W no ny tahotra. Kanefa raha mamaky ny Baiboly sika dia mahita fa tsy zany mihitsy ilay Andriamanitra ny an-danitra be fitiavana, be famindrapo, mame fiadanam-po. Tsy mampitahotra izy fa mampitandrina. Satana dia manaratsy an'Andriamanitra izay foana nataony hatrany an-danitra, mahatsiravina ny fanaratsiana an' Jesosy mikasika ny fampijaliana mandrakizay izay fampianarana mifanohitra amin'izay nolazainy Baiboly. Ho zakanao ve ny ahitany zanakao kilan'ny afo adiny ray monja anaty famonoana mahatsiravina nefa
isika olombelona ohatran'izao aza tsy mahazaka an'izany moa rehefa tsy mankatony zanakao vitanao ny ikapoka azy tsy akijanona mandritry ny heritaona na ray volana na adiny ray monja aza nefa ny olona dia manaratsy an'Andriamanitra hoe handoro ny zanany tsy mankatò azy mandrakizay fampianarany diso zany fampijaliana mandrakizay dia tsy ara-baiboly fa lainga 100%. Misy olona mampianatra hevi-diso fa ny afo mandoro an'ireo ratsy fanahy tsy misy fiatoana dia hitondra fijaliana ho an'ny olo-masina mandritry ny mandrakizay. Ry havana, ny baiboly aniny na lalantsika an'Andriamanitra sy ny fivavahany, manina raha miverinao manamarina an'izany. Ngai Dr Samuel Hopkins dia nanoratra fa ny fahitanareo mijaly any amin'ny afo be ho izy dia asambatra ny olo-masina mandrakizay rehefa mahita olona mitovitovy toetra izy ireo sy teraka ao anaty toe-javatra mitovy sy miaraka latsaka anaty fahantrana lalina dia efa ampy ahafaly azy ireo zany. Zany ve dia ahafaly antsika? Aiza ho aiza ao amin'ny baiboly no ahitana fampianarana tahaka an'izany? Moa ve ireo voavonjy any an-danitra efa nanary ny fiantrana sy ny fangorahana ary ny fahatsapana ny fifandraisan'ny samy olombelona? Mahafaly an'Andriamanitra ve ny fampijaliana? Sanatria tompoko. Hoy ny voalaza amin'ny Ezekiela 3:7-11. Ezekiela 3:7-11. Raha velona koa ho Jehovah Tompo dia tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Dia zao ny toyiny, mialà amin'ny lalan'ny ratsinareo fa nahoana moa no te ho faty ianareo ry taranak'Israely? Ka ny fampianarana fa ireo ratsy fanahy nodimandry izay ampijaliana mandrakizay ny anaty afo be dia tsy mifanaraka amin'ny toetra an'Andriamanitra velively izay maneho fitiavana tsy misy fetra amiko sy aminao tamina ny ankeny ho faty nanao sorona ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Indrisy fa maro ny olona tsy mahatakatra an'izany foto-kevitra izany fa mandray ambolony fotsiny hoe mpitandrina ity, ray aman-dreny ara-pivavahana ve no miteny, handainga ve izy? Tsaroa fa lehibe ny anjely tany an-danitra ny Satana. Kanefa rehefa nitsipaka an'Andriamanitra izy dia lasa rainy langa. Ny marina dia izao, nanome pirofo mazava Jehovah ho miteniny fa hanasazy kosa izay mandika ny lalàny. Ireo izay mihevitra fa maharo-po Andriamanitra ka tsy hampiatra ny fitsarany amin'ny mpanota dia ilainy mijery ny azo fijaliana teo Kalvari fotsiny ihany. Nahafatesan'i Jesosy dia manamarina fa fahafatesana ny tambiny ota. Ny fantikana ny lalàn'Andriamanitra dia misy valiny avokoa. Kristy ilay tsy nanana ota dia tonga ota ho antsika. Tsy misy fomba hafa ahafahana miala misazo ny ota. Irian'Andriamanitra ny ahavoavonjy antsika mandrakizay, saingy antsika ny safidy. Ny tompontsika dia mamela heloka, satria tiany isika fa ny fahotana no alany. Satria manimba antsika, ny fitsaran'Andriamanitra dia miankina amin'ny safidy ny raisin'ny olona efa mahalala ny marina. Tsy rariny ny anerin'ny olona anankiray iaina amin'ny fiainana mifanohitra amin'ny safidiny. Tiantsika Andriamanitra ka nanome safidy malalaka ny amin'izay tiantsika iainana, saingy ny fitsarany dia manamafy fa tsy maintsy mandray ny vokatry ny safidy nataontsika isika tsirairay. Izay mifidy ota hifikitra amin'izany dia mifidy fahafatesana mandrakizay. Hoy Jehovah hoe, ahoana no ataoko anao e? Inona no azoko atao anao mihoatra noho izay efa vitako? Zany no fotoana ampalahelo indrindra ny lanitra manontolo, rehefa tsy maintsy haringana ireo zanaka tsy nankato sy nandaha ny fitiavany. Ireo rehetra izay nandahan'i Jesosy tsy ho mpamonjy azy, fa mbola te hifikitra amin'ny fahotana sy ny fahazarana ratsy, dia hijaly raha velankany amin'ilay toerana feno fahamasinana tsy misy fahotana. Tsy ho tamana any izy na ho entina any aza. Irian'Andriamanitra ho tonga ny an-danitra avokoa isika rehetra. Mbola misokatra ho anao ny lanitra, mbola misy fotoana ahafahanao manao safidy ny hiditra amin'izany paradisa mandrakizay izany. Ninonina zavatra vitanao tamin'ny lasa dia ampy hanarona anao ny famindrapon'i Jesosy, fa ekeo amin'ny mpahatsoram-po fotsiny ny fitiavany. Eto dia mahatsiaro lehilahy anankiray antsoina hoe Ox. Tantara fijoroana vavolombelona izay inoko fa ampahery anao koa izy ity.
iray amin'ireo mpiasany onjapeo ny radio adventista maneran-tany ny pastora Borjan voatsela no nandraisany antso an telefônina tamin'ny feo iva dia iva ny bitsibitsika hoe 2 minitra monja no ananako. Ilay pastora nandefa afatra momba ny fanantenana ve ianao azafady? Dia hoy pastora Borjan hoe eny tompoko. Heno tsara ary aza miteny ninninina ianao fa heno fotsiny aho. Dia nanazava tamin'ny pastora ilay rangahy fa izy no komandiny tafika matanjaka manohitra ny governemanta ary nampikorontana sy nandrahona nandritry ny taona maro. Nyaino ny afatra nentinao tamin'ny radio aho izy tamin'ny pastora ary manana fanontaniana maro. Manaiky eo namiko ve ianao ho ihany ilay rangahy. Zaho mihitsy no iantoko ny fiarovananao izy. Dia taitry pastora sady gaga. Kanefa nanaiky eona tamin'ilay jeneraly ihany izy. Nivavaka azo fahendrena sy fiarovana ilay pastora rehefa niditra ny efitra misy an'ilay rangahy izay ranjanana sady matanjaka. Dia nazava tamin'ny pastora ny antony hiantsona n'ity jeneraly ity hoe Ox na Ombolahy. Feno sorotry ny fankalana sy ny famonoana mantsy endriny. Ary na efa misotro ronono azy izy dia mbola tao anatin'ny fikambanana io nandritry ny 17 taona. Taorian'ireo fanontaniana vitsivitsy nitsapaly raha tena pastora Borjan marina ity pastora ity na tsia, dia nanomboka niteny lamina tamin'ny feo feno fahefana ilay jeneraly. Olona tsy mbola nivavaka mihitsy aho izy ary niaina tamin'ny eloka be vava. Ny akamaroan'ny fiainako dia tsy nahitako tory tamin'ny alina fa dia mamerina ao an-tsaina ireo zavatra ratsy nataoko hatr'izay. Eny, tsy olona tsara mihitsy aho ho ihan'ilay jeneraly. Nandritry ny adiny 2 dia niresaka ny amin'ireo eloka be vava vitany ity lehilahy mahiry ity. Nateo azy izany ho izy. Rehefa nanomboka nyaino an'ilay radio anareo aho dia tony nahafantarako voalohany ny fisian'Andriamanitra. Satria rehefa mihaino an'izany aho dia mahatsapa fiadanana ny anatiko any. Mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ary mihamahita tory amin'ny alina. Nefa iriko hivavaka ho ahy ianao. Tsy mino aloha izy fa hamela ny eloko tanterak'Andriamanitra. Dia namaly azy pastora Borjan hoe navita zava-doza tokoa ianao. Nefa lehibe lavitra noho ny fahotana nataonao mitambatra ny fahasoavan'Andriamanitra. Afaka anao an'izany ho anao izy raha mangataka aminy ianao. Afaka mamela ny eloko madiodio izy. Afaka manomboka fiainana vaovao ianao. Efa maty ho anao izy talohan'ny nahaterahanao sy ny eloka be vava voalohany izay vitanao. Dia niresaka nandritry ny tapakandro maraina izy ireo. Nametraka fanontaniana maro ilay jeneraly ary nahazo valiny avy amin'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara. Dia lasa nody pastora rehefa aveo. Kanjo herinandro vitsivitsy lasa taorianan'izay dia naharay antso indray pastora Borjan. Zao ilay antso. Tadidinao ve le lehilahy niresaka taminao indray alina iny? Dia nisalasala aloha pasteur. Tsy fantany hoe iza ny antso azy. Fa ho ihany ilay ny antso. Mikasika an'ilay lehilahy nilaza raha afaka mamela ny elony ry Andriamanitra. Zay vao tadidin'ny pasteur. Mahafaly ny mahalala fa nandray famelan-keloka feno avy amin'Andriamanitra izy ary maniry ny atao batiza. Dia raina ny tompo ry havana. Nifidy ny lalan'Andriamanitra ilay jeneraly ary tsy ela dia nandray an' Jesosy ho mpamonjy ny tenany teo amin'ny ranony batiza. Ry mpiara-mianatra namana, misokatra ho an'ny rehetra ny lanitra. Tahaka n'ity jeneraly ity dia azo diovina ny lasa ratsinao rehetra na manahoana na manahoana izany. Zao no antso ataon'ny tompo ao amin'ny Isaia 1:17. Isaia 1:17. Avy ary fandahatra isika ho Jehova, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Dia zao koa no vakintsika ao amin'ny Jaona 1:1, 5 sy ny 7.
raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary marina tsy ao anatintsika, fa raha miaiky ny fahotantsika kosa isika dia mahatoky sy marina izy, izany hoe tsy mandainga izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Hitantsika amin'izany ny fitiavan'Andriamanitra, ny toetra tena maizy azy. Tsy mahafinaritra ve ny mahafantatra fa mandritry ny arivo fotoana dia ho voavaly ny fanontaniana rehetra ary ho voampirofo ny toetran'Andriamanitra. Mety misy olona iverinao tsy ho any an-danitra, nefa dia ho hitany izy, ary izay nantenainao ho any kosa dia mety tsy ho hitanao any mihitsy. Ny firaketan'ny lanitra ry havana dia ho sokafana ho hitany rehetra. Impiry moa ny fanahy masina no ny angavy, ny alanenina, nefa dia ny lavina foana. Averin'ny olona maro ny fivavahany amin'ny ampopony. Ho hitanao fa rehefa nomena azy ireo ny fahazavana dia nandatsy anaraka an'izany izy. Mifanohitra amin'izany no iseho amin'ny olona izay tsy nampoizitsika ho tonga any an-danitra. Rehefa fantany marina dia rahany fotsiny izao, tsy ahoana izay mety ho lazainao fa izao te ho any an-danitra fantatro ny marina dia manaraka an'izay. Alay fisary an-tsaina ny Stefana rehefa nitoraham-bato ao amin'ny Asin'ny Apôstôly 7. Rehefa nifampijery tamin'ny mason'ny Paoly ny masony, le nanenjika azy tamin'izay fotoana izay. Maty izy, fa tsy nafantatra hoe niova fo Paoly taty aoriana. Ary haneo amin'ny Stefana ny fomba ny bebahan'ny Paoly, ary lasa evanjelistra ny boky ny lanitra. Ny tantara rehetra eto an-tany dia aseho hitan'ny maso rehetra. Maharo-po ilay Andriamantsika. Avela ny vezivezy amin'ny planeta lao mandritry ny arivo fotoana Satana, mba hanana fotoana andinihany sy eritreretany ireo ratsy rehetra efa vitany. Kanefa ny fihetsika izay ho asehony aoriana ny arivo fotoana izay efa novakitsika tao amin'ny tenin'Andriamanitra dia hilaza amintsika fa tsy miova Satana. Samy ahita daholo ny voary rehetrarehetra izay tsy nanota, fa tena ratsy ny fahotana. Ary natonga ny tany ho lao tanteraka, tsy maintsy havaozina indray. Mandrakizay dia tsisy intsony ny fanontaniana momba ny fahotana. Aorian'ny arivo fotoana dia hidina ny tanàna masina, vita tamin'ny volamena mangano hoany toy ny fitaratra. Hitoetra eo an-tendrombohitra Oliva. Amin'izay fotoana izay dia hatsangana ireo ratsy fanahy maty, ary avela hitan'ireo zava-tsoa rehetra izay nolaviny izy ireo. Ho hita eo ny laingany Satana. Hamory ny tafiny eo amin'ny ady farany Satana. Mbola hamitaka an'ireo olona ireo indray izy. Fantany fa io ny fotoana farany ananany, satria mahalala ny faminaniany Baiboly anie Satany. Azonao an-tsaina ve no endrika ireo tafika ireo? Tsaroa fa ny ratsy fanahy rehefa atsangana dia tsy novaina na nomena vatana lafatra sy tsy mety maty. Fa tahaka an'izay nidinan'izy ireo tany am-pasana ihany no ivoahany avao. Dia toy izao ny zavatra iseho amin'io fotoana io. Ny olona marina rehetra dia miaiky fa rary ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra, satria ny ratsy fanahy rehetra dia mbola hisafidy ny ratsy ihany. Tsy niova ange ny fon'izy ireo. Ny fahotana farany ho ataony dia ny fanafiana ny tanàna masina, hakana ny seza fiandrianan'Andriamanitra hono. Kanefa dia mbola fitaka hitondrany Satana azy ireo ihany izany. Andriamanitra dia tsy mandainga ary tsy miova, miazona ny teny nomena izy, fa tsy hisy fahotana intsony aorianan'izay. Ny ota rehetra dia tsy maintsy haringana, tsy afaka ny ovelona eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotana, ary noho ny famindrapony dia hodorany afo ny fahotana. Raha tsy tianao ny omay miaraka amin'ilay afo, dia meteza ho afahan'Andriamanitra amin'izany fahotana izany. Nanome toky Jehova fa tsy hanisy safo-drano intsony, fa ampiasa afo izy hanadiovana ny tany. Tena famindrapo izany satria ny afo ange dia mandevona vetivety, mirehitra toy ny afokasika. Andory tanteraka izany dia ho faty mandrakizay. Io no pejy farany eto an-tany, lavenona sisa no ho diavin'ny tongotra. Mba azonao an-tsaina ve izany hoe ilay Andriamanitra nahazo rehetra izao dia te hifandray aminao amin'izany toerana ambony dia ambony izany, ary vonina andany arivo fotoana mba hazona antoka ny famalina ny fanontaniana rehetra izay ny dikan'ilay fitsarana.
ahitantsika fa marina ny fanapa-kevitra ny raisin'Andriamanitra mikasika an'ireo olona izay ho very. Azonao an-tsaina ve zany hoe mipetraka eo anilan'Andriamanitra ary manontany azy mikasika an'ireo zava-mitranga teo amin'ny fiainanao? Be diaibe nge ny fanontaniana izay tiantsika apetraka fa tsy ahitantsika valiny eto amin'ity tany ity, za koa manana. Fa matoky aho fa amin'izay fotoana izay dia hazava tsara avokoa ny zavatra rehetra. Ny azoko antoka dia tsy mieritreritra fa-tsy izay asoa Andriamanitra. Ary izany no Andriamanitra azo itokisana. Manasanao tsy hangatakandro amin'ny fanekena an'Andriamanitra ho Andriamanitra aho, le Andriamanitra namorona sy namonjy ianao ny resahana eto. Inoko fa maniry ianao ny ilaza aminy hoe fantatro fa afaka matoky anao aho. Maniry ny ifandray aminao mandrakizay aho. Mamelany eloko ary omeo fiainana vaovao aho. Raha izay ny fanirianao ary tianao nitondranay ambavaka an'izany dia manorata aty aminay na miantsoa anay. Azonao atao tsara koa ny manoratra amin'ny alalan'ity pejy Facebook ity, Feo Fanantenana. Zay fotsiny, Feo Fanantenana. Hitanao raha teo ao avokoa rehefa melabelarana rehetra zay efa natao teto sy zay mbola ho atao aoriana. Raha maniry no atao batisa ianao ary tsy fantatrao hoe ahoana ny fomba natanterana an'izany, dia miantsoa anay na koa manorata fotsiny amin'ireo adresy na roa izay fanomena ianao ireo. Andeha hoentsika ambavaka ny fanirianao. Irainay izay ny an-danitro, taio manokana ireto mpiaino tsirairay ireto. Mahafantatra ny olana izy ireo tsirairay ianao. Mahafantatra ny fahalemena izy ireo tsirairay ianao. Fantatrao ny fomarary sy ny tolona ataony tsirairay. Vokatry ny faratsiana mitranga eto amin'ity tany ity. Fantatrao ny fahalemenay. Mangataka anao hamela ny elokay. Hamela ny elokay rehetra reto izay miaraka miaino izao famelabelarana izao. Raiso izay ho zanakao. Tianay ny andovan'izany fiainana mandrakizay izany. Mihamanokana ny tsirairay ianao ary fantatra izany. Ampio izay hanao fanandramana tsotra dia izay tsirairay mihitsy. Hanao fanandramana tsotra hanankina ny fiainanay aminao. Hangataka aminao mba hamany olana izay mahazo anay. Ary andray ny fanirianay mba ho tonga zanakao. Vavaka mba ho tiany fahamarinana ny tsirairay. Hanompo anao ampifaliana mandritry ny fiainany. Amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy. Amen. Misaotra anao niaraka taminay tao anatin'izay fotoana izay. Hinoko fa tsy hanenenanao izany satria ny hoavy mandrakizay mihitsy inge no resahana eto e. Dia manasa anao indray hanaraka ny famelabelarana manaraka mikasika ny mariky ny bibidia. Hanala sarona ny faminaniany Baiboly mahakasika an'izany isika. Fidio hatrany ny lalan'Andriamanitra. Manao mandram-piona vetivety ena manao Elion Andria amin'ny tanso. Antokobira feon'ny anjomara mahajanga. Efa ilanoni kasako nianovako ity toetrako kanefa ny foko mihitsy ny anda ny sitraka ireo ditra
Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR.